Ny fiaramiasa misy eo Madagasikara sy Inde profon'izany ny fisiany ilay sambo miaramila izay andalo eto amintsika ary avotra mandritry ny fandalovan'io sambo miaramila io ny fampizarana traikefa eo amin'ny miaramila indiana sy itsika eto Madagasikara. Ao anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sy Inde indrindra amin'ny lafiny fiarovana dia natanteraka fivahiniana eto Madagasikara ny sambo miaramila indiana ny Saint-Tricande amin'ny faran'ny volana aogositra ny 2020 ity fitsidiana sambo miaramila faharoa indiana ity nambara androany ity ary ompany indrindra amin'ny fizarana traikefa ny ireo sambo miaramila malagasy. Manazava ny momba izany moa ny nasondroan'ny Inde nandritry ny fanandresaka gazety teny Tsarina Lamy. Anenana sambo aroa c'est sambo piady indiana dia INS Tricande akoatran'izay ny tanjony izany fahatongavan'izany sambo izany dia fanamafisana ny fifanakalozana eo amin'ny tafika roa malagasy tafika an-dranomasina malagasy indiana amin'ny fahaiza-manao sy ny fijerena ny fampandrosoana n'izany sehatra izany eo amin'ny firenena roa ary ihany koa ahitany tafika malagasy ny fahaiza-manao sy ny zavatra izay vokarin'ny tafika an-dranomasina indiana izay mety ho ilaintsika eto ihany koa. Fifanakalozana no tena ibahana ao anatin'ilay izy izany fifanakalozana amin'ny fahaiza-manao sy fijerena ihany koa inona ny mety olana mety sedra ny tafika an-dranomasina malagasy sy izay mety vahaolana entin'izy ireo amin'izany. Marina fa firenena maro ao anatin'ny ranomasimbe indiana sy ny lakan-drano Mozambique no notsidiany ity sambo miaramila ity ka ao anatin'izany Seychelles, Maurice, Tanzania, Kenya, Mozambique ary Afrika Atsimo. Misy ny hetsika maro samihafa ho antsiranana mandritra ny fitsidiana ary azon'ny olon-tsotra atao ihany koa ny mitsidika n'ity sambo ity.